Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Efesianina 2. Fahiny ianareo dia maty ara-panahy noho ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Niaina araka ny fomban'izao tontolo izao ianareo. Narahinareo ilay mpanapaka ny fahefana mifehy eny amin'ny rivotra, dia ilay fanahy izay miasa ankehitriny ao amin'ireo olona tsy manaiky an'Andriamanitra. Izay rehetra koa dia anisan'ireo olona ireo fa nanao fitondran-tena araka ny filandratsin'ny maha-olona mpanota izay fahiny, ka nanao izay tany kibo sy saim-patatra. Noho izany toetrana izany dia natao hiarahan'ny fahatezeran'Andriamanitra tahaka ny hafa koa izahay. Kanefa lehibe tokoa ny famindrapon'Andriamanitra satria fantatra ny fitiavana asehony amintsika, ka fony mbola maty ara-panahy isika noho ny fahadisoantsika dia novelominy indray niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavan'Andriamanitra no namonjena anareo. Fa noho isika efa tafaray amin'i Kristy Jesosy dia niara-natsangan'Andriamanitra ho velona isika sy niara-napetrana any an-danitra. Nataony izany mba hanehoany amin'ny andro ho avy rehetra ny hare-pahasoavany mihoa-pampana satria mora fota amintsika izy tao amin'i Kristy Jesosy. Eny, fahasoavan'Andriamanitra no namonjena anareo tamin'ny alalan'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany famonjena izany, fa fanomezan'Andriamanitra, tsy vokatry ny ezaka vita fandrao hihisy irehare. Fa asan'Andriamanitra isika, izy no nahary antsika ho tafaray amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay voahoman'Andriamanitra raha teo ho tontosaintsika amin'ny fiainantsika. Ianareo izay hafa firenena dia ianareo antsoiny jiosy hoe tsy voafora, fa izy ireo miantso ny tenany hoe voafora. Tsarovy izay nanjoanareo fahiny. Lavitra an'i Kristy ianareo tamin'izany andro izany, tsy mba navela ho anisan'ilay firenena Israely voafidin'Andriamanitra. Tsy mba tao anatin'ireo fanekem-pihavanana izay niorina tamin'ny fampanantenan'Andriamanitra. Velona teto amin'izao tontolo izao ianareo, kanefa sady tsy nanan-kantenaina no tsy nanana an'Andriamanitra. Fa ankehitriny kosa, ao amin'i Kristy Jesosy, ianareo izay lavitra fahiny dia efa tonga akaiky noho ny rà nafon'i Kristy, satria i Kristy mihitsy no nampihavana antsika roa tonta ka nahatonga ny jiosy sy ny hafa firenena ho iray. Fa tamin'ny nanoloran'i Kristy ny tenany dia narodany ny rindrina izay nampitsaraka antsika sy nahatonga antsika hifankahala. Nofohanan'i Kristy ny lalàna jiosy mba mididy hamampitsipiny, mba hampiraisany antsika roa tonta amin'ny tenany ka hanaovana antsika olom-baovao tokana. Toy izany no ahavitan'i Kristy fampihavanana. Ny nahafatesany teo amin'ny hazofijaliana dia nanahafoana ny fifankahalana ka nanambatra antsika roa tonta ho tena iray ihany sady nampihavana antsika tamin'Andriamanitra. Izany no nahatongavan'i Kristy nitoro vaovao mahafaly, fampihavanana taminareo hafa firenena izay lavitra an'Andriamanitra sy taminay jiosy izay akaiky azy. Koa dia amin'ny alalan'i Kristy no azahoantsika roa tonta manantona an'Andriamanitra iray noho ny asan'ny fanahy masina iray ihany. Noho izany, tsy oloko azy na vahiny intsony ianareo hafa firenena, fa iray zo sy andraikitra amin'ny vahoakan'Andriamanitra sady anisan'ny ankonan'Andriamanitra. Tao-trano nanjoron'Andriamanitra ianareo, ka ny fanorenana dia ny apôstôly sy ny mpaminany,
ary Kristy Jesosy mihitsy no vady fehizoro. Ao amin'ny Kristy no azo antoka ho mafy ny tao-trano manontolo ka misonitra hatrany mba ho tonga telopolo masina ao amin'ny Tompo. Ao amin'ny Kristy koa no harafitra miaraka aminay ianareo mba ho tonga hatrany fonenan'Andriamanitra noho ny asan'ny fanahy masina.